fanambarana avy amin'ny zanaky ny distrikany Fandriana. Rehefa nivory ny zanaky ny distrikany Fandriana izay ahitana an-daniny ireo solitena avy amin'ny ben'ny tanàna olom-boafidy any fotony ao anatin'ny distrikany Fandriana. Ankilany ireo solitena ny mpikambana ao amin'ny amicale des natifs de Fisakany na ANF Fandriana tarihin'ny filoha nasionaly ka ahitana an'ireo manam-pahaizana isan-tsokajiny eo amin'ny sehatry ny asa dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, miarahaba ny filoha Andry Nirina Rajoelina voafidy filoham-pirenena. Faharoa, manome toky fahasiara-kiasa amin'ny filoham-pirenena ary fanometanana mba fanatanterahana ny asa fampandrosoana nanaovan'ny velirano ao amin'ny distrikany Fandriana. Ho an'ny Fandriana manokana, inona ny tena hoe andrasanareo zany amin'ilay velirano nataon'ny filoha Andry Rajoelina dia inona amin'ireo no antenainareo fa ho tanteraka ao anatin'ny fotoana fito? Raha ny resaka ny fanaovana moa talohany reny tao anatin'ny fampelezan-kevitra raha ny aona tamin'ny filoha Rajoelina izahay dia nisy velirano zany hoe misy projet à court terme, à moyen terme ary à long terme. Fa ny commune Fandriana manokana dia ny projet à court terme dia izahay zao dia efa manao bac à ordure, noho izany zany mba mila izahay camion hitaomana ireo fako izay nanaovanay bac à ordure ireo. Amin'ny à long terme dia misy loha ny lalana RN 41 izay efa tena potika tanteraka izy amin'izao fotoana izao dia mangataka izahay zany fanamboarana ny lalana RN 41 io. Farany amin'ny à long terme ihany koa dia ny fanaovana ny tsena, fanavaozana ny tsena ao Fandriana ao amin'ny commune urbaine ny Fandriana izay tena hita fa tsy mbola manara-penitra raha mihoatra amin'ireo tsena any amin'ny commune Ambonivohitra. Inona amin'ireo ilay hanohananareo an'ny filoha Andry Rajoelina? Ny rehetra ny hananay azy aby amin'ny voalohany indrindra aloha ny vina na ny EEM izay nazavana taminay dia hitanay zany fa tena mitondra ary tena hitanay fa ahitana fandrosoana ao amin'ny commune anay aloha voalohany indrindra ary fa manaraka izany ao amin'ny faritra ary indrindra eo amin'ny firenetsika.